Mahakasika trany izay fanendrena Prime Ministra vaovao izay dia manana ny vinavinany amin'ny tokony ho toetoetra sy fahaiza-manao an'izay tokony ho Prime Ministra izay moa ny Prime Ministra Jean-Omer Berizika izay nilaza fa olona misokatra amin'ny vondrona raisam-pirenena ary eken'ny malagasy rehetra no tokony ho Prime Ministra eo. Ny Prime Ministra moa adidy goavana be eo amin'ny firenena ny mitondra ny gouvernement satria io no ataontsika hoe exécutif zany mpanatanteraka io no ifanerasera amin'ny vahoaka anatanteraka ny etaeta-bahoaka rehetrarehetra amin'ny programme an'asa zay apetraky ny filoham-pirenena sy ny gouvernement ihany koa. Ka tsy maintsy olona manana ny fahalalana no tokony hipetraka amin'izany toerana izany satria tsika mifandray amin'ny firenena hafa ny ivelany koa dia tokony olona manana traikefa amin'izany fifandraisana ny ivelany zany ary tokisany ireo firenena mpiara-miombonantoka amintsika izay mpamatsy volantsika ihany koa ary ny fahatelo dia tokony olo pirenena izay tokisany ny besiny maro zany hoe manana ny fahendrena izay ilaina hitondrana ny vahoaka hitondrana ny firenena amin'ny fampandrosoana tena izy ny olona izay mijery ny tombotsoa ambony pirenena ny tombotsoa iombonana fa tsy ny tombotsoa manokana zay angamba ny olona raha jerena amin'ny fomba tsotsotra ny tokony mitondra ny